An-dalana hody. An-dalana hody. Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny Pasteur Andriamparany Rabelohataona. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny boka radio. Manolotra ny ahaba ho antsika rehetra mpanaraka an'izao fotoana fandarana fampahirezana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sady andiniana soratra masina izao ny tenako Pasteur Andriamparany Rabelohataona. Mialohan'ny anoko afantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha hanondrika alohantsika isika hivavaka. Tompo Andriamanitra eo manolotra ny tera ny laza ny sotra ny voninahitra ajahoanao indray zay fanokatra ny teninao zay dia sokafo ny fomampananay ary mitenena Tompo fa miaino izay ny anaranao Jesosy. Amen. Ny lohateny fampahirezana zay atrehantsika mandrakariva dia tadidio fa hoe an-dalana hody. Eo an-dalana hamonjy ny toerana izay fanomanan'Andriamanitra ho antsika isika, izay ny eo amin'ny lafiny ara-panahy, fa kosa an-dalana hamonjy ny tokantrano, toerana izay tobiana. Ary io fotoana io dia tokony fotoana mamy mandrakariva satria fotoana izay ialana amin'ny olana rehetra ny ivelany, ny asa, ny adidy izay mitambesatra, ny zavatra rehetra izay mamikitra eto amin'ity zao tontolo zao ity dia avela aloha fa andeha hody mba hifandray amin'ny fianakaviana, hifandray amin'ny ankonana, hifandray amin'ny lanitra manontolo, ny ankonany lanitra manontolo. Takan'izany. Tiako no amehony indray ilay teny anankiray izay efa fantatsika tsara amin'ny Salamo 7:100, ny andininy 5:100, manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Eo an-dalana mody dia tsaro fa ny ampahazava ny lalantsika, ny ahatonga ny tongotritsika mahita tsara izay amondrana, izay ametrahana ny tongotra, dia voalaza fa ny tenin'Andriamanitra no mitsilo manome fahazavana an'izany. Tafitohana isika raha ohatra ka tsy eo ny tenin'Andriamanitra. Ary matetika ny zavatra misy eo amin'ny fiainana andavanandro dia mahatafitohina. Ny any am-piasana mahatafitohana, any amin'ny toerana misy antsika any am-pianarana mahatafitohana, izay ale rehetrarehetra mahatafitohina raha tsy manana fahazavana amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha an-dalana andeha hamonjy any Jerosalema Jesosy, namaky any Samaria sy Galili araka ny voasoratra ao amin'ny Lioka 7:10, voalaza ao amin'ny Lioka 7:10, manomboka amin'ny 1:11 dia ozy hoe raha niakatra ho any Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky any Samaria sy Galili. Raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka lahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra iny. Izany hoe rehefa jerevana ny boka tsy mahazo mifanerasera amin'ny olona salama, tsy boka. Fa nahafantatra sy naheno kosa nefa reto boka reto ny filazantsara sy ny fanansitranana izay antokana hoentin' Jesosy. Jesosy ny manana an'izay vahaolana izay dia tsy nisalasala izy eo ny andry ny fotoana izay andalovan'i Jesosy.
ary nitokana tery amin'ny toerana anankiray izay lavidavitra ny olona rehetra izy fa mahatazana kosa ny olona izay mandeha. Ary tamin'izany fotoana izany dia nandalo teo Jesosy. Dia ny andininy 17 amin'ny Lioka 7:7 dia ozy hoe ary izy ireo ny antso mafy nanao hoe hoy Jesosy, Tompo, mamindrafo aminay. Fantatry izy ireo fa tsy afaka manantona izy. Dia ny feony nalefany mafy. Tsy mbola nifanena tamin'i Jesosy ireo, fa fantany kosa ny mahakasika an'i Jesosy rehefa nambara tamin'ny fantany lazan'i Jesosy. Dia ny antso izy folo samy ny antso mafy. Nanao hoe ry Jesosy, Tompo, mamindrafo aminay. Jesosy moa mpamindrafo ary mahafinaritra ny fananana an' Jesosy satria indraindray eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia misy sakana mety tsy azotsika vahaolana. Arabola, sakana anankiray izay mahatonga antsika milaza ka le vola tsisy. Fotoana, sakana anankiray izay ka le fotoana tsisy. Hery, ka tena efa reraka. Fahasalamana, ka tsy salama dia tsy afaka manao an'izao. Sakana daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ho an'izy folon-dralahy tsy nataony sakana, ny tsy fahazon'izy eo mifanerasera amin'ny olona, ny aretiny tsy nataony sakana, ny fitokana moniny tsy nataony sakana, fa ny feo avy amin'Andriamanitra no nentiny ny antsoina an' Jesosy. Ry Jesosy eo nasandrany mafy. Raha manana feo sika dia azotsika vahaolana sarobidy avy amin'Andriamanitra izany. Asandrato ny feo atsika, atsoy Jesosy ananantsika vahaolana. Eo amin'ny andininy 14. Raha hitany ireo dia hoy izy taminy, mandehana miseho amin'ny mpisoana, ary efa lasa izy eo dia nadio teny am-pandehanana. Rehefa niantso zany niantso an' Jesosy zany reto boka folona reto dia hitany Jesosy izy eo. Reny ny feony, hitany. Reny ny feony miantsoantso, hitany. Ny toerana misy atsika, fantany manjo atsika. Fantany fa tiany Jesosy tsapa fotsiny hoe mila azy tsika, miantso azy tsika, manantona azy tsika, manantena azy tsika. Izy no vahaolana ho atsika. Dia ozy izy hoe andana. Tsy mbola nisitranony teony eo. Andana ozy izy miseho any am-pisoana. Andana makany am-piangonana. Andana makany am-piangonana. Andana mivavaka. Rehefa nandeha izy folo reto dia teny an-dalana dia samy nahita hoe sitrana. Nadio ny feo rehetra tamin'ny vatana izay mety mondromondry sy tapatapaka. Lasa tsara. Ny verona mitoerany nadio. Andininy 15 dia izao. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverona nankalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Tsarovy aloha zany zavatra anankiray aloha fa eny an-dalana izay alehantsika. An-dalana hody, an-dalana mitoerana rehetra atrehantsika. Rehefa azontsika antoka fa naray baiko avy amin'i Jesosy tsika amin'ny zavatra ataontsika. Rehefa azontsika antoka fa niresaka tamin'i Jesosy tsika, dia matoki fa adio ny tontolo andro
hoatrehina fa fahombiazana ny zavatra rehetra. Izay no mahatsara mialohan'ny voaka ny trano amin'ny toerana hiasana, mialohan'ny ivoahana amin'ny toeram-piasana dia mivavaka apetraka amin'Andriamanitra. Mialohan'ny hitondrana fiara dia mivavaka apetraka amin'Andriamanitra. Mety fa adio ny lalana hitrantsehatra Andriamanitra ahombo ny zavatra rehetrarehetra. Ny olana nefa dia izao, indraindray tsy tsahoantsika fa ny mahatonga antsika salamany dia Andriamanitra. Ny mahatonga antsika vaovany ny olana eo amin'ny fiainantsika eny dia Andriamanitra. Mahatonga antsika faly miaina tsara dia Andriamanitra. Dia adinontsika izany, adinontsika ny miverina misaotra an'Andriamanitra. Rehefa tonga amin'ny toerana alehantsika tsika, adinontsika ny misaotra an'Andriamanitra, misaotra Tompo fa notantaninao ny dika tonga. Rehefa tonga ny an-tranontsika, adinontsika no misaotra an'Andriamanitra, misaotra Andriamanitra fa notantaninao ny tontolo andro. Anankiray amin'ny 10 no niverina ny idean'Andriamanitra. Indray ny mampalahelo dia izao hoe tsy manana fotoana antsika hiderana an'Andriamanitra, tsy manana fotoana antsika tokana an'Andriamanitra, tsy manana fotoana antsika hamakina ny tenin'Andriamanitra, tsy manana fotoana antsika amin'ny tontolo andro atrehantsika no ny rotoroto izay mahazo antsika amin'ny fiainana andavanandro, ny fitadiavana vola, ny fianarana, ny fanenjehana programa, ny fandehanana any amin'ny dokotera, ny devoir sy ny sisa atao any am-pianarana. Ireo zavatra be dia be dia tsy ananantsika fotoana. Ny tena mahagaga nefa tsy fantatra tandrotandrotsika ity fa rehefa marary tsika na misy loza manjoatsika dia manana fotoana tsika. Lasa mijanona fotsiny amin'ny hopitaly tsika, lasa milahatra ary amin'ny dokotera fa marary nify, marary vavony, marary aty, marary maso, marary kibo sy ny sisa rehetra, tapaka mianjera. Lasa manana fotoana izay malalaka be indraindray aza. Rehefa ny aretina no manjoatsika, rehefa zavatra sampona no mitranga amintsika. Nefa itsika fa Andriamanitra mitantana antsika mahatonga ny fiainantsika misosa dia tsy manana fotoana isika hisaotra an'Andriamanitra. Teto mahafinaritra ilay tovolahy anankiray tamin'ny 10 eo amin'ny 5:20 toy izay, ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, ilay feo ny antsony an' Jesosy ny ihany no nankalazany. Tsy menatra mihitsy, feo tsy menatra ny antso an' Jesosy teo mason'ny olona rehetrarehetra rehefa narary ianao rehefa marary. Hitarainana daholo izao rehetrarehetra izao, hitarainana daholo. Misy olona tena marary miantsoantso vonjeo mihitsy fa tena marary, tsy menatra intsony. Fa rehefa sitrana dia menatra ny hisaotra an'Andriamanitra. Atao moramora, atao mangingina. Fa ity tovolahy ity niantso tamin'ny feo mahery. Tiako raha mba ohatran'izany ataonao hisaotra an'Andriamanitra dia amin'ny feo mahery. Eo amin'ny 5:20 toy izay. Sady niankoroka tamin'ny tongotra Jesosy izy ka nisaotra azy, ary Samaritanina iny lehilahy.
ny ankohoka teo tongotry Jesosy izy ka nisaotra azy. Dia mila miankohoka eo amin'i Jesosy tsika, misaotra amin'i Jesosy ny amin'ny fiainantsika. Tsy indriny teto moa ilay izy hoe Samaritanina, iny lehilahy iny izay tsy jiosy. Ary matetika ny tsy ao amin'ny tokantrano no makasitraka amin'ny toe-javatra izay atao. Ny zavatra ataon'ny ray aman-dreny ho an'ny ankizy dia tsy mahatsapa fisaorana mihitsy ny ray aman-dreny avy amin'ny ankizy, satria ny ankizy dia raisiny ohatry ny zavatra mandeha ho azy zany. Fa raha olona hafa no anaovana zavatra tahaka an'izany dia tena tsapanao ny fisaorana avy amin'ny olona hafa ivelan'ny ankohonany. Dia ohatran'izay koa, indraindray isika milaza kristianina dia tsy misy fankasitrahana miverina makamin'Andriamanitra ao anatin'ny tontolo andro. Fa toa ohatran'ny zavatra efa mandeha ho azy ny fiarovan'Andriamanitra sy ny fitantan'Andriamanitra. Ka amin'ny tsy kristianina indray Andriamanitra no mety ahazo fisaorana rehefa hiditra mitsehatra izy. Andriamanitra miaina. Ny olona rehetra dia henoin'Andriamanitra, henoin'i Jesosy rehefa manantona azy. Tsy manavaka Andriamanitra. Dia azagaga. Raha mampitana ny tenanao amin'ny hafa ianao fa maninona izany no zaza mpakatony tenin'Andriamanitra. Ny hafa nefa ohatran'ny tsy dia izay loatra, ohatry ny henoin'Andriamanitra ny vavaka. Tian'Andriamanitra mba misy fankasitrahana sy fisaorana. Fa na izany aza, ny toerana izay misy anao dia no Andriamanitra no mba misy anao amin'izao fotoana izao. Aza mieritreritra mihitsy ny hoe maivan-danja toerana misy anao, fa ataon'Andriamanitra ambony mandrakariva ianao. Ianao no tsy mahatsapa an'izany. Raha ny hafa no misy zavatra mitovy aminao dia avy ianao mieritreritra hoe jerevo rianina, jerevo rianina. Dia ohatran'izay mihitsy ny ara-panahy. Tsy tsapanao ny toerana ametrahan'Andriamanitra anao. Tsy tsapanao ny toerana ametrahan'ny ray aman-dreny ao tokantrano anao. Dia mahatonga anao mieritreritra fa ho maivan-danja mihoatra ny hafa. Tahaka ny ray aman-dreny izay miezaka fantatra tsy mitandro asa sarana havizanana sy ny sisa mba hahita tombony sy fitahiana sy fifaliana ho an'ny zanany, dia toy izany koa Andriamanitra. Tsy mijery ninina izay hahatonga antsika ho tafita eo amin'ny fiainana andavanandro. Tian'Andriamanitra foana isika mba hiverina eo amin'ny hatsapa mandrakariva ny fitahiany sy ny fanatrehany, ny fanampiany. Ka tiany ho tsapa fa mankasitraka azy tsika. Izay no mahatonga azy miteny amin'ny 7:7 hoe tena maly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa fa izy folo-lahy, fa aiza ny sivy, fa aiza ny sivy. Mila miverina manome voninahitra an'Andriamanitra isika. Mila miverina misaotra an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny lalana izay alehantsika, eny an-dalana izay andehanantsika. Mino fa hanomboka izao dia tsarovantsika mandrakariva ny fitahiana sy ny fiarovana izay ataon'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika. Voninahitra an'Andriamanitra ho amintsika rehetra ny fiadanany hamarina izao fotoana izao amin'ny lalan'ny vavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra satria tsapanay ny fitahiana sy ny fiarovana mandrakariva izay ataonao anay isan'andro san'andro eo amin'ny fiainanay manontolo, eo amin'ny manodidina anay, eo amin'ny ankohonanay, eo amin'ny asa, ny ara-panahy, ny ara-nofo, ny ara-pahasalamana, ny fianarana sy ny sisa dia tahinao izay. Hifonanay aminao satria indraindray adinonay ny misaotra.
inona ny fitahinao sy ny fiovanao miala amin'ny toerana anankiray makao amin'ny toerana anankiray dia raisina ohatran'ny zavatra mahazatra izany ka tsy manana hevitrehevitra na adino ny misaotranao. Ampio izay mba atsiao ny fankasitrahana sy fisaonanao mandrakariva. Tay manokana ny mpiaino izao radio izao vitanao sy fahasoavanao ampombanao azy aovy amin'ny fomba manokana izy ireo avy tanontany ny fiainany. Ambino amin'ny zava-manasatra izay rehetra. Tonoana zangatana aminao zany Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia mametraka ny mandra-piresaka amintsika rehetra indray dia matra fiadanana ny omba antsika rehetra. Sotra tompo. Narainao teo An-dalana hody. An-dalana hody. Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny Pasteur Andriamparany Rabelohataona. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio.